Alléluia. Alléluia. Dia mbola vary miarabantsika tsiraray avy ary miaraba koa antsika izay manaraka amin'ny vatana any amin'ny toerana tsiraray misy antsika avy any. Fantatro hoe fotoana lehibe ho antsika indray ity ka naiza naiza toerana misy antsika dia fantatro hoe eo ny fanatrihan'Andriamanitra. Amen. Dia andaontsika hitsangana hanomana an'izao fotoana izao mba iray fosainam-panahy amin'ny tompony indray tsika satria fotoana lehibe ho antsika indray ity. Alléluia. Dia andaontsika hitsangana hivavaka raha satria mandeha dia mandeha ny fotoana. Raha eo mbola misaotra anao indray zay ny amin'ity fotoana ity satria fantatsay fa fotoana lehibe ho anay indray ity fotoana ity. Fantatra fa fifaliana sy firaviravona ho anay indray ny miaraka aminao satria fantatsay fa entanao naiza naiza hoy izy ianao no mivory amin'ny anarako dia afovoany aho. Misy mananteny zay Jehovandriamanitra fa ianao no mamanga mivatana amin'ny tsiraray aby any amin'ny toerana misy azy any. Fantatsay fa ianao no manana ny drafitra mahatipaiky indray amin'ny ity ka androtsaka ny fanahinao masina. Tena meno ny tsiraray indray amin'ny toerana misy azy. Oka ianao tompo no manga ny tsiraray satria fantatsay fa eto anao tompo malalo. Ndety zay tena hoe miray fo, miray saina, miray fanahy. Eno anao indray hideranao ankalazanao Jehovandriamanitra. Fantatsay Jesosy malala fa lehibe ny fitiavanao ary zany fitiavanao zany Jesosy. Mbola matoy izao anay indray ka mba ahafahanay indray tena mihaona eto amin'ity toerana ity. Mihaona any amin'ny toerana tsiraray avy amin'ny Jesosy malalo. Jesosy ndreto zay Jesosy tena mahotrahotra tena eto zay tena hoe mangataka amin'ny fanahinao masina Jesosy malala mba tena manga ny fon'ny tsiraray indray Jesosy malalo. Tena vangeny ny fon'ny tsiraray Jesosy tena diovra mbola misy zavatra tsy araka ny sitraponao Jesosy malalo. Oka ianao tena nadiona tena natilano ny fon'ny tsiraray Jesosy malalo. Mio anay le fomba ty Jesosy malala le fomba angorakoraka ahafahanay indray tena hideranao. Ahafahanay ankalazanay ahafahanay indray tena andray ny tianao Jesosy malalo. Eto anao efa manomana ampitera Jesosy malala manomana ny tsiraray ihany koa Jesosy malala ny toerana misy azy any. Eto anao efa manomana ny mpanomponao Jesosy malala mba hitera teny somafalina tena ihany koa sabatra rolera Jesosy malala. Dia manaiky izay mifandaranao Jesosy malalo. Alleluia. Anao ny tera anao ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Dia isika tiaka mahafan'ny tompo dia tena andao isika tena hidera tena kalaza sakafo ny vavanao. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra indray. Amen. Tena hoe misaotra ny tompontsika fa mbola nomeny fofinaina androany. Zava-dehibe zany mety hoe trabentsika hoe mifomaraina dia zao fa matotsika ohatr'izao dia Andriamanitra mbola natoy izao atsika. Amen. Tsy misy heritsika natanjakitsika fa tena Andriamanitra nanome an'izany dia andaontsika hidera azy androany. Amen. Alleluia. Misaotra Jesosy. Afaka mitia tanantsika androany hidera amin'ny tompo allo lohany daholo le manakorotan-tsaina sy ny zavatra manahirany ireny. Ozy izy tany fianaran-tsoa zay mijery soratra hoe tsaolana hono ny tsafananam-bola. Tsaolana, tsy olana tsy fananam-bola zany ny soratra ngezabe ry ambony ery. Dia ozy izy hoe zany hono Jesosy tsaolana ny tsafananam-bola. Androany tsika hideran'ny tompo amin'ny fotsika rehetra. Dia rehefa mideritsika tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo satria tsika ny tompo atao anatintsika dia manao zavatra eo amin'ny fiainantsika izy. Amen. Manala izay manavesatra, manala ny ankiviana, mampitombo ny finoana dia tena hidera azy amin'ny fotsika rehetra tsika androany, hideran'ny tompontsika amin'ny fotsika rehetra androany. Alleluia. Amen. Indrum zuru tum tsike
Jesus tupuntupu amen ndawa sisi kateka wa mtukwa wewe amenda misy zavatra tsy vitatsika fandriamanitra nefa afaka mavita an'izany amenda zay nananantsika toky ao amin'ny tompo hoe manan'andriamanitra tsika halleloia misy iry zay tia efa hainareo io mino raha hitanao hoe miramirana tsy hoe tsisy zavatra manahirana jereo hoe eo akaikinao hoe tsy misy zavatra manahirana ve mahitana miramirana fa misy fa ny tompony efa afaka mametraka fifaliana ao anatiny fo dia afaka midera azy fo antsika halleloia ahitana hoe miramirana tsisy hoe tsy zava-manahirana fa irayaka ambony Yawe izy ane manapaka zao rehetra izao hoe kaninina kaninonina hitranga zavadretra ny zavadretra miara-miase ny masoano tadiavine inonary no antony tsy hiderako hoe androany aloha yo androany aloha de hidera androany aloha manitatra ny fanjakanao ny ampitsoanany aze androany aloha de hideranao ao Jesosy o k'androany aloha de hidera androany aloha manitatra ny fanjakanao ny ampitsoanany aze androany aloha de hideranao ao Jesosy o arao tiako zany androany tsika ihany raha hitanao hoe miramirana tsisy hoe tsisy raha manahirana fanararaiko ambony Yawe izy ane manapaka zao rehetra izao hoe kaninonina hitrange ny zavadretra miara-miase tadiavine inonary ny antony tsy hiderako hoe androany aloha de hidera androany aloha manitatra ny fanjakanao ny ampitsoanany aze androany aloha de hideranao ao Jesosy o androany aloha de hidera androany aloha manitatra ny fanjakanao ny ampitsoanany aze androany aloha de hidera
tsika ihany zao ane manana dady izao anye manana dady mamonjy ay amin'ny diady mikarakara tsy vareraka mavita ay tanteraka ry adidiny ao e hey androany aloe androany alode itera 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 androany alo manitatra ny fanjakana ampitsoanany aze androany alode iterana ao jesosy o androany alode itera 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 androany alo manitatra ny fanjakana ampitsoanany aze androany alode iterana ao jesosy o halleluja andao itiaka mafo any tompotsika tsy hitanareo hoe miteny mihitsy ve ny tononkira amen tena hoe vavaka tena hoe tompo manana anao zay ianao no karakara tsy reraka tena mavita anay tanteraka halleluja tena raisitsika amin'ny finoana zany amen andao ataontsika vavaka zany androany tena mideraha ny tompo ianao hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra haino manovany zay zavatra tsy mety any anatin'ny toe-potsika any haino ny miadidy ny fiainatsika tena eo ampelantanany ny fiainatsika andao tsika idera azy androany tompo manandratra anao zay mankalaza anao zay tsy noho izay tompo no mbola fanay mijoro eto androany tsy noho izay no mbola fanay manandratra ny tananay androany fa raha ny zavatra iainanay sy atrehanay dia tsy vitanay na manandratra ny tananay ary fa eo ny herinao zay manohana anay isan'andro isan'andro eo ny fananao masina zay miasa ty anatinay tompo mampahery amin'ny alalan'ny teninao manohana anay tsirairay avy mankalaza anao zay Jesosy manome voninahitra anao zay satria tsara ianao halleluja halleluja sotra Jesosy ndre tuizahay manandratanana sotranao misautrana halleluja nous arretrana je suis à manajata nana sachana sachana nous allez chana
Misaotra amin'ny fanatrianao, misaotra amin'ny famelombelomana anay, misaotra amin'ny fampahirezanao anay tsirairay avy, misaotra amin'ny fiasanao any anatin'ny fonay rehetra any Jesosy, any amin'ny sainay any. Tompo, ny fanatrianao toko dia valim-bavaka ao anay. Halleluja. Mitondra valim-bavaka eo amin'ny fiainanay ny fanatrianao. Ninona zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao androany dia levona izany, potika izany androany. Fa ianao no anjaka amin'ny fahafenoana ao anatin'izao fotoana izao sy amin'ny fiainana iray manontolo Jesosy eo. Halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Makalaza anao izay Tompo. Atsara indrindra ianao. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjakany foko. Asandratro ny tanako androany. Halleluja. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjakany foko. Okazonao antoka androany hoe tsy manana afa-topony ianao afa-tsy Jesosy. Tsy manana afa, tsy manana afa, tompoko afa-tsy ianao miriny foko, tsy misy fetra, tsy misy fetra. Ateriku wanao irerianye, wanao Tompo chako. Andao vertika ihany tsy manana afo zay Jesosy. Tsy manana, tsy manana afa, tompoko afa-tsy ianao niriny foko e. Tsy misy fetra, ateriku
izay dia andao antsika hivavaka ihany androany. Halleluja. Ary arotony fanatrehan'Andriamanitra. Tena sokafo mihitsy ny vavanao androany dia tena mbarao amin'ny tompo o Jesosy o. Jesosy o raha mbola nanompo zavatra hafa ankoatranao a. Mety ny asany tompoko bebe kokoa noho ianao. Mety ny vady aman-janako ny tompoko bebe kokoa noho ianao. Mety zavatra maro ny tompoko noho ianao Jesosy o. Androany a tompo miteny fa tsy manana hafa tompoko afa-tsy ianao a. Halleluja. Manavao ny fanoloran-tenako androany Jesosy. Ianao no Andriamanitra tompoko. Ianao no Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tsy manana hafa. Tsy mahavita misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay andalovantsika. Tsy mora ny ady a, tsy mora ny zavatra trehana. Na ho amin'ny mpianatra, na ho amin'ny ray aman-dreny, na ho amin'ny tokantrano, na ho amin'ny fitadiavana, zavatra maro. Indrindra fa ny eo amin'ny ara-panahintsika betsaka ny zavatra mety anozongozona antsika. Nefa mino aho hoe ny herin'Andriamanitra izay manafy antsika dia lehibe lavitra noho izany. Mety hitanao ny ao an-trano misy somary niverina tamin'ny fanaony taloha, mety kivy ianao, mety ray aman-dreny, mety zanaka. Fa androany aoka tsika hitohy atoky ny tompontsika. Fa ny herin'Andriamanitra tsy miova, omaly an'io ary mandrakizay. Ary ny zavatra rehetra miara-miasa soa. Mety misy zavatra tena tsy takatra ny saintsika fa zao tao hoe Jesosy o, mitrango zao dia miara-miasa soa zao Jesosy a. Mety mitomany ianao miteny an'izany fa tazomo ny finoana ao anatinao fa miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Halleluja. Halleluja. Androany tena aza manaiky ny mihitsy ianao raha tsy mahatsapa ny fanatrehan'ny tompo any anatinao any. Le fianam-pananao mihitsy ho tafaray amin'ny tompo tanteraka. Tsy mahefa na inona na inontsika raha vao misaraka amin'ny tompo. Raha vao tsy eo Jesosy tena tsy mahefa na inona na inontsika. Na efa hainao tsy enjera ary ny mivarotra, na efa hainao tsy enjera ary manadio trano, na efa hainao tsy enjera ary manao zavatra rehetra. Za miteny aminao hoe tsinitsiny zany raha vao tsy miaraka amin'ny Jesosy tsika. Andao tsy iantehatra zato isanjato amin'ny Jesosy tsika. Halleluja. Ny mason'ny tompo mitsinjo atsika. Ny tanana no mitantana atsika. Amen. Halleluja. Halleluja. Ny masonao mitsinjo ahy, eny fantany fanaiko izany. Ny tananao no momba ahy, eny fantany fanaiko izany. Andao averintsika ihany hoe ny masonao. Halleluja. Ny masonao mitsinjo ahy, eny fantany fanaiko izany. Oka tsapan'izany mihitsy ny fananao hoe ny mason'ny tompo no mitsinjo anao. Ny tananao no momba ahy,
Zao malala fatia mediante Yavon Nefizo Testasio fiadanam-po no tamiko fiadana zava-dehibe nananantsika fiadanam-po manoloana ny zavatra rehetra eny fantany fanako zany Jesosy eo misaotra anao fa voavelanao ny elokay tsiraray avy halleluja eny fantany fanay guizany mediantera yavonefizao pura iturufo namierini sajina zomalala fatiga yavomediante nefizao namierini sajina zomalala fatiga yana zomalala fa oh zomalala fa halleluja sotra Jesus sotra Jesus halleluja tombono anay tsirary avy mifanananay anao tompo tsy hoe ny fanananay vola tsy hoe ny fanananay asa tsy hoe ny fanananay zavatra rehetra fa ianao voalohany indrindra ny fanananay anao Jesosy tena matsaro sambatra izay manana anao migoka ny fahatsaranao maimaim-poana eo amin'ny fiainanay ny fahasoavanao ny famindramponao tena hoe zarainao anay tsiraray avy zany Jesosy sotra betsaka tompo sotra betsaka anao zay mankalaza ny anaranao manome voninahitra ny anaranao ny vavanay ny mpolotra fiderana anao satria ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanay tsy ho voavidinay na vola aman-kare halleluja halleluja
misaotra anao Jesosy. Halleluja. Andriamanitro, Andriamanitrana, Magetaetana, Nifanaiku, Malirianawe, Ninufuku, Nitwasandatrona, Nitanakue, Tunitanima, Zalmitadurana, Nunguizan, Nganjanjakwanau, Deitujavanaticha, Manipufuninjan, Noleranu veluna, Tupunaina sifana, Etunyakachau, Situnyanyonyambinau, Patea itanawa, Natalalilalicha, Kanitinau, Aitavyochane, Twantan, Nifanaiku, Utafakama naminawa. Oh, 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 Utafakama naminawa. Halleluja. Tompo. Zava-dehibe tokoa no tafakambana aminao. Zava-dehibe ny eo amin'ny fanatrianao. Halleluja. Hey. Andriamanitro, hey. Andriamanitroliana, Mangetaetana, Nifanaiku, Malirianawe, Ninufuku, Nitwasandatrona, Nitanaku, Tunitanima, Zalmitadurana, Nujanuizan, Nunyanjanjakwana, Deitujafanaticha, Manipufuninja, Nanaoleranu
Haleluya. Makasitraka anao zay tompo fa ny fanompona rehetra izay ataona eto amin'ny anaranao, na ny teninao, na ny fandraisana, na ny zavatra rehetra izay ho atao eto Jesosy, dia ho voninahitry ny anaranao irery any. Misaotra betsaka tompo amin'ny hery izay omenao anay na fanaindera sy nankalazanao, nanandratra ny anaranao. Makasitraka amin'ny zavatra rehetra. Misaotra amin'ny famelan-keloka, misaotra amin'ny fiadanam-po, misaotra amin'ny fifaliana izay nataonao any anatinay. Tena fiainana izay nomenao anay. Tsisy zavatra amboamboarina fa tena zavatra rotsaka ao aty anatinay tsirairay avy. Misaotra amin'ny hery omenao anay fa miatrika ny zavatra rehetra indray. Makasitraka anao zay Jesosy. Voninahitra dia ho anao irery any. Hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Halleluja. Tehaka ho an'ny tompontsika dia afaka mahazo toerantsika. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Ohatra mbola tafiditra loatra ianareo. Amen. Tsara ny tompo a. Fa mahitatsika tsirairay avy indray amin'ity alahady ity a, izay fantatro hoe fotoana tsara foana nomeny tompo antsika. Amen. Rehefa tahaka an'izao a, satria eto amin'ny fanatrehana isika dia fantatro hoe tsy nisy ezaka na mety fahalalako na mety hoe zany soavana eto tsika sianao. Amen. Ndao ararotina foana ny fotoana omen'Andriamanitra, satria matombo aloha omeny tombonandro isika amin'ity fotoanandroany ity a, dia mino hoe fitiavana daholo zany rehetrarehetra izany. Fitiavana zany a tsy misy zavatra ankoatran'izay fa fitiavan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Dia mampahery antsika hatrany a hanomeny haitsika ny momba antsika, hanolotra ny amintsika ny fiainantsika ho an'ny tompo a. Ka raha reraka ianao androany dia hampahery anao ny tompo amin'ity fotoanandroany ity. Amen. Amen. Hampahery anao ny tompo satria eto amin'ny fanatrehantsika androany a tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao eto amin'ity fotoanandroany ity. Halleluja. Ndao tsika nomana ny fotsika ho amin'ny fanatitra na famafazana ho an'ny tompo a. Zava-dehibe loatra na fahantsika manome ho an'ny tompo a, satria minao hoe mitahiny isika dia andao hanana fo hanome ho an'Andriamanitra androany. Amen. Aza mijery ny mety akeliny na betsaka mety eo am-pelantananao a, fa ny fotsika tsiraray avy, tsirika tsiraray avy a, zay fa hoe fantatro fa nitahantsika ny tompo a, nanome antsika ny tompo a tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia tsy mitsahatra miaraba antsika izay manaraka en ligne koa moa zany a, dia mbola manasa antsika hatrany a anaraka tsy tapaka izao fotoana izao, satria mbola feontsika mbola anaraka ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny ohabolana toko fa 7:29 izay hoe fahano amin'izay anjara sahaza aho izy izy ny mpanao ny ohabolana, fa ndao rehefa voky aho izy izy dia teny hoe iza moa Jehova. Fa ano amin'izay anjara sahaza ho ahy aho izy izy, fa ndao rehefa voky aho dia teny hoe iza moa Jehova. Misaorany tompony amin'ny zavatra omeny tompo anao isanandro. Amen. Misaorany amin'ny zavatra mety kely eo am-pelantananao, dia tena hiakasitraka an'izany raha lasa anabavy a, satria averiko foana hoe ny mampitombo a ny vozy hafafintsika dia Andriamanitra irery any. Tsy noho ny fisasarako zany, mety miasa fa tsy noho ny fisasarako zany rehetrarehetra izany, fa Jehova irery any no mampitombo ny vozy hafafiko. Akontsika dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny tanitsika dia ninona anitatra hatrany ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amin'izay omety n'Andriamanitra antsika, na ny herintsika izany, na ny volantsika izany, ny momba antsika rehetrarehetra. Ka manomboka amin'ny mety kely eo am-pelantananao,
dia tena hoe tediavin'Andriamanitra tsy le abeny vola eo am-pelantanantsika fa apotsika ve ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Mety ary zato nomenao fa aponao ve ny fanjakan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, mba tsy ho adidy fotsiny ny anomezanao an'Andriamanitra isaky ny alahady, fa tena ny foko dia aiza ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Galasiana bavy izay toe-po izay ny tena tian'Andriamanitra ananantsika isan'andro dia homaniny tompo ao anatintsika ao. Tsy ny alehibeany na afaka manome betsaka ianao voninahitra ao an'Andriamanitra, raha tsy afaka manome betsaka ianao fa ny fotsika aloha voalohany indrindra no jeren'Andriamanitra. Ka androany indray dia ndehantsika tena mbola hanome ho an'ny tompo amin'izay nin'ny fotsika tsiraray avy mba tena hoe ny fanomezantsika ho an'ny tompo dia tsy fahazarana fotsiny ihany, fa tompo tiako ianao ako tiako hitana ny fanjakanao Andriamanitra, satria izay ny antom-pisiko tena manome ho anao mety mafy le izy, mety ampitomanina le izy, fa ny zavatra fantatro fotsiny dia tompo ity indray, satria mpiara-miasa aminao Jesosy. Amen. Mpiara-miasa aminazy sika Galasiana bavy dia ndao amin'ny an'ny tompontsika androany mangataka hira amin'ny pidera dia andrositsika nome ho an'ny tompo amin'ity marain'ity afaka mandroso ianao amin'izao fotoana izao. Alléluia. Amen. Mba miteny mamamalimo nareo Amen. Tsara ny tompo Mino fa faly ianao androany tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tonga amin'ny fotoantsika afatsika mandre ny tenin'Andriamanitra indray androany, afatsika mandre ny fon'Andriamanitra indray ho atsika. Tenenino akaikinao androany hoe hiteny aminao ny tompo indray amin'ity fotoana androany ity. Vonina ve ianao ve hoe androany Alléluia. Satria dia ho atsika tsiraray avy izay teny ambaran'ny tompo indray amin'ity fotoana androany ity dia andao hanokatra ny fotsika na ho atsika izay manaraka mivantana koa ary sokafo ny fonao satria mino fa hiteny aminao Andriamanitra amin'ity maraina ity. Dia raisitsika ny rataka hira dia mandroso moa zany raha lavanso ritondra tenin'Andriamanitra rehefa Tia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fona ny teninao ny teninao ny tenina no
Ni tenina nu teni timba mati maharita mandrakiza. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons Teranao izay tompo car tu es digne. satria mendrika ianao. Toi qui es assis sur ton trône de Ianao gloire izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahitra ao et qui règne en majesté ary manjaka amin'ny voninahitra de toute éternité. mandrakizay. Nous t'adorons Jésus, Teranao izay Jesosy toi miakohaka notre aminao. Seigneur. Ianao ny tomponay. Merci Jésus parce que tu es là. Misaotra Jesosy satria eto ianao. Tu es présent parmi nous Seigneur. Manatrika anay eto ianao tompo. Tu veux nous parler, Tia hiteny aminay indray ianao. nous ouvrir ton cœur. Anokatra ny fonay ho Parle-nous aminao. Seigneur Tenena aminay tompo. et rends-nous sensibles Ary aoka izay mora voakasika à la voix de ton esprit. amin'ny feon'ny fanahinao. Merci Jésus. Saotra Jesosy io. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Mino fa ao tsara daholo tsika rehetra. Amen. Amen. Nous, on est vraiment très fatigués. Zay tena vizana Après le voyage de Tuléar et Fianarantsoa, avy any amin'ny dianay a tany Tuléara sy avy any Fianaratsoa. dimanche donc, on avait commencé à parler de l'autorité et de la soumission. Tamin'ny lahadiotsika nyresaka nanomboka nyresaka momba ny fanekena sy ny fahefana. Et c'était dimanche matin. Lahady maraina nyresantsika Et an'izay. dimanche après-midi, j'ai été vraiment très éprouvé. Ary lahady maraina nitory an'iny fa nitolakandro ny lahady iny a tena sedrain'ny tompo aho. Et ça a continué pendant toute la semaine. Ary toy izany nandritry ny herinandro manontolo. Et avec l'équipe qui m'a rejoint à Fianarantsoa, Ary niaraka tamin'ireo ekipa izay niaraka tamiko tany Fianaratsoa notre chair a été vraiment exposée. dia tena niariary marina ny nofinay a. Il y avait tous les ingrédients pour se révolter. Tena teo zany ny fangaro rehetra ny antony rehetra ny tena marina nafahanay tena nikomy tokoa. Mais le Seigneur nous a appris à crucifier notre chair Fa ny tompo a nampianatra anay a hanombo ny nofinay et à accepter de nous soumettre, ka anaiky isika anana fanekena. à nous soumettre à toute autorité et à toute situation à accepter, Anaiky ny fahefana rehetra sy ny tranga rehetra zay misy. en sachant que notre Seigneur est sur le trône. Dia miaraka amin'ny fahalalana hoe ny tompontsika dia eo amin'ny fiandrianany Il est au contrôle de toutes choses. ary izy no mifehy ny zavatra. Merci pour vos prières, Misaotrako ihany koa ny amin'ny vavaka parce que nataonareo le Seigneur nous a beaucoup soutenus satria tena nanohana anay ny tompo au travers de vos prières. tamin'ny alalan'ny vavaka izay nataonareo. Merci infiniment. Misaotra anareo be dia be izahay. Alors donc, comme je disais, dimanche dernier, on a commencé à parler de l'autorité et de la soumission. Araka ny niresahako teo hoe lahady farany teo tsika niresaka mahakasika ny fahefana sy ny fanekena. On avait dit que ces deux choses sont inséparables. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Niresahantsika hoe tsy afa misaraka ireo zavatra anankiroa ireo, tsy afaka miresaka ny anankiray zany nefa tsy resana ny anankiray. Et comme je vous l'avais déjà annoncé dimanche aussi, Ary araka ny teneniko anareo tamin'ny lahady lasa teo ihany koa on aura peut-être, non, certainement 3 séances dia azo antoka fa eo amin'ny fizarana telo eo zany a pour parler de l'autorité et de la soumission. ny ahafahantsika miresaka an'izay fahefana sy fanekena Parce que izay. c'est un sujet très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Satria lohahevitra goavana loatra io indrindra ho antsika zanak'Andriamanitra. On a fait un aperçu général du sujet. Nanao jery isika amin'ny ankapobeny ny lohahevitra tamin'ny farany teo Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de nos relations. fa androany indray tsika dia resaka kely ny amin'ny fifandraisana eo amin'ny samitsika. Et dimanche, nous allons conclure Dia amin'ny lahady dia ho fehezitsika en parlant de l'autorité et la soumission dans l'Église et dans le service pour le Seigneur. amin'ny
mahakasika ny fahefana sy ny fanekena ao anatin'ny fanompoana ny tompo a. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de nos relations. Fa ny resantsika aloha androany dia mahakasika ny fifandraisantsika. Nous avions parlé un peu de l'homme et de la femme, c'est-à-dire du mari et sa femme. Resaka kely isika mahakasika ny lehilahy sy vehivavy zany hoe ireo mpivady a. Et on a montré l'image du Seigneur par rapport à l'Église. Dia naneho ihany koa tsika ny endriky ny tompo a manoloana ny fiangonana. Le Seigneur qui a tant aimé l'Église Ny tompo a izay tena tia ny fiangonana loatra au point de se livrer lui-même ihany koa doit aimer sa femme dia tokony tia ny vadiny comme Christ a aimé l'Église. tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana. Donc on avait dit que Jésus n'a pas donné des lois à l'Église, Noho izany hitantsika tao anatin'izany a fa tsy nanome lalàna ho an'ny fiangonana ny tompo mais au contraire, fa mifanohatra amin'izany il aza a enlevé toute la loi nanala ny lalàna rehetra izy et il nous fait part de sa grâce. ary a naneho atsika ny fahasoavany. Parce que nous sommes conquis par son amour, Satria tsika tena efa babo ny fitiavany tanteraka nous sommes donc amenés à nous aussi à nous soumettre. dia lasa voatarika ho azy a isika ihany koa anaiko azy. Et que ainsi nous apprenons que nous les hommes, Ary a ao anatin'izany dia hianarantsika hoe isika lehilahy nous devons aimer notre femme dia mila mitia ny vadintsika isika comme Christ a aimé son Église. tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonany. Donc nous n'avons pas à imposer des lois, Noho izany tsika tsy nantsona ametraka lalàna mais nous avons besoin d'exprimer notre amour, fa nantsona isika aneho ny fitiavantsika et que c'est notre amour qui conquit notre femme ary a ny fitiavantsika lehilahy zany no mambabo azy ny fony et qui vadintsika l'amène à la soumission. ka hitarika an'ilay vehivavy ao anatin'ny Donc nous fanekena. n'exerçons pas une autorité charnelle, Noho izany a tsy fahefana ranofo no ampiaritsika parce que l'autorité charnelle, ça écrase. satria ny fahefana ranofo dia manitsakitsaka. L'autorité charnelle amène la colère. Ny fahefana ranofo dia miteraka fahatezerana Et la colère nous amène justement à la désobéissance. ary any fahatezerana ao anatin'izany mazava ho azy a dia miteraka tsy fankatoavan-dalàna Et hozy nous izy. allons continuer dans ce sens Dia hitohy amin'izay taridalana izay tsika en lisant un passage dans le livre de Jacques, dia amin'ny famakiantsika andinitsoratra masina ao amin'ny bokin'ny Jakoba. Jacques chapitre 1, Jakoba toko voalohany et nous allons lire le verset 20. dia vakiantsika ny andinin'ny faharoapolo. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Fa ny fahatezeran'olona tsy ahefana izay marina eo masin'Andriamanitra. Donc à chaque fois qu'on se met en colère, Noho izany a isaky ny tezitra isika nous accomplissons la volonté de la chair. dia sitrapony nofo izay no ataontsika. C'est la chair qui prend le contrôle de toutes choses. Lasa ny nofo no maka ny fifehezana ny zavatra rehetra. Au lieu que cette chair soit crucifiée, Raha tokony ho voaomby ilay ara-nofo a la chair prend vie dia lasa miavelona azy izy. et prend le dessus de toutes choses. Ka lasa mahazo vana ambony ny zavatra rehetra. Donc la colère de l'homme Noho izany ny fahatezeran'olona n'accomplit pas la volonté de Dieu. dia tsy mahatateraka ny Donc sitrapon'Andriamanitra. à chaque fois que nous apportons une loi, Noho izany a isaky mitondra lalàna à isika chaque fois que nous sommes légalistes, amin'ny fotoantsika mandeha amin'ny lalàna nous amenons les gens à se révolter, dia lasa mitarika ny olona isika anohitra, à se rebeller, hikomy. et c'est le contraire de la soumission. Ary zany zavatra nefa dia mifanohatra tanteraka amin'ny fanekena. Et la soumission, Ary ny fanekena c'est comment dire, c'est une marque de respect. dia ohatrany hoe mariky ny fifanajana. Nous avons vu cela dans Éphésiens chapitre 5. Efa hitantsika izany to amin'ny Efesianina toko Nous allons 5 le relire. dia andao averintsika vakina Éphésiens chapitre 5 Efesianina toko 5 et le verset 21. dia andininy fa 2:20. Éphésiens 5, 21. Nous allons le relire. Vakintsika ny Efesianina toko 5 andininy fa C'est 20. pour rappeler, pour faire un petit rappel, c'est un contexte qui a parlé un peu de Christ et l'Église et puis de la femme, de l'homme et de la femme.
Ho fampatsivana kely zany miresaka ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana sy miresaka ny amin'ny lahy sy vavy izy. Nous allons lire à partir du verset 20. Eo amin'ny andininy faha-roapolo ny vakitsika. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père de toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fatahorana Kristy. Donc la soumission, elle est mutuelle. Noho izany ny fanekena dia ohatrany hoe tia mifamaly raha izay ny filaza azy. Il dit que femme, que chacune soit soumise à son mari. Eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia hozy hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Donc avant que le passage s'adresse aux femmes plus particulièrement, Zany hoe ny alohan'ny nyresana momban'ny vehivavy aloha, mais on dit que la soumission doit être mutuelle. dia nyresana hoe mila mifamaly zany, tsy mahakasika olo-tokana zany fa olon-droa Ça ne veut- na ça- ifanekeny. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une autorité Tsy midika zany hoe ko satria tsika nomena fahefana na manana fahefana et qu'on doit imposer ou on doit se faire respecter. ka midika hoe tsy maintsy mametraka an'izany tsika na mila hajaina isika. L'autorité doit s'exercer dans le respect Fa de ny l'autre. fahefana dia mila piarina amin'ny fanajana ny ankilany. J'ai de l'autorité, Manana fahefana aho, mais dans mon autorité, fa ao anatin'ny fahefana je ananako respecte aussi celui qui doit se soumettre à mon autorité. dia misy fanajana aho an'ilay olona izay tokony hanaiky an'ilay fahefana. Amen. 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 Parce que Jésus, Satria Jesosy qui est le chef de l'Église, izay lohan'ny fiangonana, il est le modèle. izy no ohatra ilay tahaka. Il est le modèle, notre modèle d'humilité, Izy no ohatra ilay tahaka ho antsika ny amin'ny fanetretena. notre modèle de douceur, Izy no ohatra ilay tahaka ny amin'ny famorapanahy. notre modèle d'amour. Ny ohatra ilay tahaka ny amin'ny fitiavana. C'est complètement différent de la conception de l'autorité que nous avons. Tena hoe samy hafa tanteraka amin'ny fomba fijerintsika ny fahefana amin'ny fijerintsika azy. La manière dont on a toujours compris ce que c'est que l'autorité, Ny fomba namaritatsika ny atao hoe fahefana c'est que j'ai tous les droits dia hoe zany mananjo amin'ny zavatra de rehetra. dire tout ce que je veux, Afaka miteny ny zavatra rehetra aho, de faire ce que je veux manao izay tiako atao, et de faire ce que je veux. ary manao mampanao olona izay tiako atao. C'est ça la conception de l'autorité telle qu'on nous l'a toujours enseignée. Zay no fomba fijerintsika ny fahefana satria zany no ampianarina antsika hatramin'izay. Mais ce n'est pas le modèle que le Seigneur nous donne. Fa tsy zany nefa modely izay nomeny tompo antsika. Il a l'autorité suprême, Izy ao manana fahefana faratapony indrindra. lui qui est Dieu. Izay Andriamanitra Il s'est humilié nanetry teny izy en prenant la forme d'un serviteur, taminaka ny endriky ny mpanompo, plein de douceur, tena feno famorapanahy, plein d'amour feno fitiavana, et humble. ary nanetry tena. Il a accepté de mourir à ma place et à ta place. Tena nanaiko faty teo amin'ny toerako sy teo amin'ny toeranao izy. Amen. 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 Donc, toi et moi, Noho izany zaho sy anao, si nous avons une autorité raha manana fahefana isika sy anao, dans notre foyer, eo anivon'ny tokantranontsika, dans notre lieu de travail, any anivon'ny toeram-piasantsika, nous avons besoin de communiquer les valeurs chrétiennes. dia mila ny zavatra pitatsika zany dia ireo tomba ambidiny na zavatsoany mahakristianina. Comme Christ est le modèle Tahaka ny Kristy izay modely envers son Église, nanolona ny fiangonany. il a montré comment est-ce que nous devons vivre. Dia naseho an'ny tompo antsika zany ny fomba tokony iainantsika. Il s'est humilié Nanetry teny pour izy servir l'Église. mba ahafahany manompo ny fiangonana. Il s'est humilié Nanetry teny izy pour montrer l'exemple. mba aneho ohatra ilay tahaka. Le leadership selon le monde Ny mpitarika araka an'izao tontolo izao nous enseigne que quand on est chef, dia mampianatra antsika hoe rehefa ianao chef na ny lohany on donne des ordres, dia manome baiko, on croise les bras, dia microiser les bras, on laisse les autres faire. dia ny hafa ny manao. On est le patron,
isika zany ny patron, on est le boss, isika no deba, on est le chef, isika ny lohany, et le chef donne des ordres. ary ny mahasefa atsika dia manome baiko isika. Et les autres exécutent. Dia ny hafa manatantera. Mais le modèle que le Seigneur nous donne, Fa ilay ohatra izay omeny tompo atsika kosa il nous dit dia milaza amintsika qu'il izy n'est pas venu pour être servi, hoe tsy tonga izy osa izy mba ho topoina, mais il est venu pour servir. fa tonga kosa izy mba hanompo. Amen. Amen. Il s'est rabaissé au point de laver les pieds des disciples. Tena nanetry tena faran'izay ambany indrindra izy ka navita nanasatra amin'ny tongony mpianana azy. Il a montré le modèle Naneho ny ohatra ilay tahaka et les izy. autres pouvaient suivre par la suite. Dia ao aorianan'izay ny hafa manaraka. Dans Actes chapitre 1, Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany nous pouvons lire un passage. dia afaka mamaky andinin-tsoratra masina tsika. Actes chapitre 1, verset 1. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy voalohany. Voilà ce qui est écrit. Dia izao ny voalaza. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nisoratako ny amin'izay nataony Jesosy sy ny nampianariny. Amen. 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 Alors, il est dit ici que Jésus, il a commencé d'abord de faire. Teto zany zavatra lazaina eto hoe Jesosy aloha no nanao voalohany. Il a fait, ensuite il a enseigné. Dia tao aorianan'izay osa izy nampianariny le izy. Mais le leadership que nous avons appris depuis toujours, on ne fait pas, Hoe ilay mpitarika tsy manao mais on enseigne. fa Chose qu'on n'a jamais pratiquée. ary nadray antsika mampianatra zavatra tsy Il a fait d'abord. fa Jesosy izy aloha no nanao. Il est devenu l'exemple. Tonga ohatra izy zany. Et les disciples ont agi sur la base de ce qu'ils ont vu le Seigneur faire. Dia nataon'ny mpianatra reo dia teo ambonin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy zany. Amen. Miainga tamin'ny zavatra nataon'i Jesosy. Amen. Nous parlons du côté relationnel. Hein? Autorité et soumission dans nos relations. Miresaka zany tsika ny fahefana sy ny fanekena ao anivon'ny fifandraisana. Et quand on parle de relation, Ary rehefa miresaka fifandraisana isika nos relations commencent d'abord à la maison. dia manomboka ao anivon'ny tokantrano aloha io fifandraisana io. Entre mari et femme, Eo anivon'ny mpivady lahy sy ny vavy, entre parents et enfants, eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, et réciproquement. zay mifamaly zany. Nous savons tous que la Bible dit aux enfants de se soumettre, d'obéir Tsika les rehetra parents. mahafantatra hoe ny zanaka rehetra tokony hanoa ny ray sy ny reniny. Je pense que tous les parents chrétiens, ils connaissent ça. Mino fa ny ray aman-dreny kristianina rehetra mahafantatra an'izany avokoa. Enfants, obéissez à vos parents, Ny zanaka manoava ny rainao sy ny reninao. n'est-ce pas? Sa tsy zany? Amen les parents. Amen na ray aman-dreny a? Amen. Amen na? Enfants, obéissez Ry zanaka manoava les parents. ny ray sy ny On reninao. va lire un passage qui parle de ça. Ndao tsika maky andinina izay milaza momba Dans an'izany. Colossiens chapitre 3. Ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo. Colossiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 18. Dia andininy fahavalo ambin'ny folo Kolosianina toko fahatelo. Comme ça, on ne sort pas dans le contexte. Amin'izay tsika tsy mivoaka miala ao anatin'ny Nous allons votoaty. lire à partir du verset 18 au verset 23. Ny valo ambin'ny folo ka hatreo amin'ny telo amby roapolo mivakitsika. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes,
mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Car tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour des hommes. Je continue le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka maneke ny ray aman-drenareo amin'ny zavatra rehetra fakasitrahana ao amin'ny tompo izany. Ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fandrao mamoifo izy. Ianareo mpanompo maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona fa amin'ny fahatsora-po matahotra ny tompo. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Nous allons nous arrêter au verset 20. Hijanontsika eto amin'ny andininy faharoapolo. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Ianareo zanaka maneke ny ray aman-drenareo amin'ny zavatra rehetra fakasitrahana ao amin'ny tompo Donc, izany. on demande aux enfants de se soumettre, d'obéir une autorité. Zany hoe misy zavatra zany angatahana amin'ireo zanaka mba anaika sy akatoa fahefana anankiray. Obéir l'autorité parentale. Dia ny anaika sy akatoa ny fahefan'ny ray sy ny On reniny. apprend les enfants à obéir les adultes, les grands. Mampianatra an'ireo zanaka zany anaja sy akatoa an'ireo olon-dehibe. Mais il y a quelque chose de très important qui s'adresse aussi à l'autorité. Fa misy zavatra lehibe ihany koa zay miresaka momba an'ireo fahefana ihany. C'est pas seulement à ceux qui doivent se soumettre, Zany hoe tsy ireo zay nantsona anaiky fotsiny zany, mais ceux aussi qui ont, toi et moi, qui avons de l'autorité. fa ho aso anao ihany koa zay nomena fahefana. Le verset 21 dit ceci. Dia zao no lazainy andiny faraky amin'ny roapolo. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoifo izy. Parfois, on peut penser que parce que je suis parent, Rehetratsika mantsy mihevitra hoe satria zaho ny ray aman-dreny, donc j'ai tous les droits sur mes enfants. diky zany fa mananjo amin'ny zanako aho. Je peux parler comme je veux à mes enfants. Afaka miteny zay tiako tenenina amin'ny zanako aho. Je peux dire tout ce que je veux à mes enfants. Afaka miteny zay tiako lazaina amin'ny Parce que zanako ce sont mes enfants. aho. Satria zanako Mes io enfants doivent m'obéir. ary ny zanako dia mila makatoa. Ça, c'est la loi. Fahalalana C'est zany. du légalisme. Fandalandalana zany. C'est une autorité qui écrase les enfants. Ary fahefana zay lasa manitsaka an'ireo zanaka. Les enfants se sentent frustrés Lasa matsapa tena mitebiteby ireo et ça zaza. provoque un esprit de rébellion dans leur cœur. Ary miteraka fanahany fanoherana ao am-pony Ils zany. sont découragés, Lasa kivy ils izy sont ireo. fâchés Asosotra izy ireo. et nous sommes insensibles aux cris de douleur de nos enfants. Ary isika nefany dia mazana tsy sensible na mora mahare ny antsoantson'ny fanaintainana ao anatin'ny zanakitsika. À cause de notre attitude, No ny toepotsika. nous préparons des enfants rebelles. No ny toepotsika dia lasa sy ny fietsika lasa manomana ny zanakitsika sika. Parce que nous sommes durs avec eux. Satria mahery seta Nous loatra isika exerçons une amin'izy ireo. autorité charnelle. Ny fahefana ara-nofo no ampiaritsika amin'izy Cela ne ireo. veut pas dire qu'on doit laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Tsy midika koa nefa zany hoe avelantsika manao zay tiany atao zany ireo Nous avons zaza. besoin de les corriger s'il faut les corriger. Fa mila hitsy izy ireo anarina izy ireo raha tokony atao zany. Mais ce que je veux dire, Fanjatra tiako c'est que tenenina. l'autorité dont nous avons besoin d'exercer envers nos enfants Lay fahefana zay mila ampiaritsika amin'ireo zanatsika ne doit pas être une autorité charnelle. dia tsy tokony fahefana ara-nofo. Parce que nous les détruisons au lieu de les aider à grandir dans la connaissance du Seigneur. Satria sy mba hitsika izy ireo raha tokony hanampy azy ireo tsika alalan'ny tompo. Parce que c'est ça l'objectif. Satria izay ny tanjony C'est qu'ils connaissent le Seigneur, hoe ny amatarany izy ireo an'ny tompo. qu'ils craignent le Seigneur. Atahorany izy ireo an'ny tompo. Dans le livre de Proverbes, Ao amin'ny bokan'ny ohabolana, Proverbe 22, ohabolana toko faharoa amby roapolo.
Proverbe chapitre 22 et le verset 6. Teny andininy fahenina oabolana toko faharoa amby roapolo. Nous connaissons tous ce verset. Fantatsika rehetra angamy ty andininy ty. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, car il sera vieux. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Donc nous avons besoin de les instruire la voie qu'ils doivent suivre. Noho izany mila mampianatra azy ireo tsika manazatra azy ireo ny lalana mila alehany. Comment est-ce que nous pouvons leur instruire cette voie si nous-mêmes nous ne prenons pas cette voie? Ahoana moa no ahafahantsika mampianatra azy ireo an'izany lalana zany raha tsika aza tsy mandeha amin'ilay lalana? Nous avons tendance parfois à donner beaucoup d'avertissements aux enfants. Matetika isika manana fahazarana manome fampitandremana maro an'ireo zanatsika. De crier sur beaucoup de choses. Tena mitabataba miantsoantso amin'ny zavatra maro. On peut reprendre une chose 1000 fois. Afaka averiberitsika alazaina zavatra anankiray nitranga fa averintsika in'ny arivo. Et on s'énerve 1000 fois parce que les enfants ne changent pas. Ary sosta in'ny arivo itsika satria tsy mety miova ny zanakitsika. Pourquoi? Satria Parce que nous leur imposons une loi. Satria mametraka lalàna eo amin'izy ireo tsika. Parfois nous disons des choses Matetika isika miteny que zavatra nous ne faisons pas nous-mêmes. izay tsy ataontsika akory anefa. Combien de parents, lorsque leurs enfants veulent le suivre au marché par exemple, Firifiry amin'ireo ray aman-dreny moa rehefa te hanaraka azy ireo any an-tsena ny zanany. ils promettent non, tais-toi, je vais t'apporter un bonbon ou un biscuit. Dia ozy izy na mangina fa hitondrako bonbon sy biscuit ianao. Pourquoi on dit ça? Fa inona moa no mahatonga C'est antsika pour que les milaza enfants an'izany? restent tranquilles. Mba ahafahan'ireo zaza tsy mikofokofoka fa mipetraka Vous tsara. allez au marché Lasa ianao metsena parce que votre promesse, vous ne l'avez pas fait de votre cœur, satria ilay tsy nitanterahanao tao anatin'ny fonao ilay fampanantenana mais c'était tenenao seulement pour le calmer. fa entinao hampangina azy fotsiny. Arrivé au marché, vous oubliez votre promesse. Dia tonga tany an-tsena ianao adinao ilay Mais lui, il n'a nampanantenanao pas azy. oublié la promesse. Fa ilay zaza tsy adino ilay fampanantenanao. Les enfants, ils oublient toujours les avertissements, Ny zaza matetika dia manadino foana an'ireo fampitandremana mais ils n'oublient jamais une promesse. fa tsy mba manadino ny fampanantenana. Et tu arrives, Dia tonga renao et ils t'attendent de pied ferme. dia tonga izy miandry anao Ils tsara. demandent, il est où le bonbon? Dia ozy izy aminao hoe aiza le bonbon. Et tu vas inventer un mensonge. Dia hitatara iny ianao fa mitatara lainga. Et demain, quand votre enfant va mentir, Ary raha pitso raha afaka pitso rehefa handangy aminao ny vous allez le zanakao frapper parce qu'il ment. dia kapohanao ve satria Mais nandangy. qui l'a appris à mentir? Iza nampianatra azy nandangy. Hein? Qui l'a appris à mentir? Iza nampianatra azy handangy. C'est vrai que c'est la nature de l'homme de mentir. Marina hoe tena natiorany olombelona ny Mais mandangy. notre attitude envers nos enfants aussi Fa ilay fihetsintsika eo anivon'ny zanantsika joue un rôle très important. dia tena mitana anjara andraikitra ngeza be. La voie que nous prenons, Ny lalana izay raisitsika c'est la même voie que nos enfants vont prendre. dia lalana izay ho raisin'ny zanakitsika ihany koa. Vous verrez un homme ou une femme de 50 ans, Mahita ianao lehilahy na vehivavy efa 50 taona il peut parler de beaucoup de choses, afaka miteny zavatra be dia be izy mais il ireo peut toujours donner des références sur ses parents. fa matetika izy ireny manome ohatra ilay tahaka izay nampianaran'ny ray aman-dreniny azy Il foana. se souvient toujours de ses parents. Tsarony foana ny ray aman-dreniny Il dit, ah, mes parents, mon papa, il était ceci, ma maman, il était cela. hoe ny dadako ohatr'ohatr'izao zany dadako zany ny mamako tahaka izao C'est-à-dire le comportement de ses parents noho izany fitondrantenan'ireo ray aman-dreniny ont marqué quelque chose dans sa vie. dia nanamarika zavatra ihany teo amin'ny fiainany. D'une manière ou d'une autre, Na ahoana nous avons hérité quelque chose de nos parents. dia tsy maintsy isika nandova zavatra avy amin'ireo ray aman-drenitsika. Donc, ces enfants, Noho izany ireo zaza ireo ils nous reflètent. dia isika no tahafiny. Combien il est très important, Tena zava-dehibe loatra notre attitude ny fihetsintsika en tant qu'enfant de Dieu amin'ny mahazanak'Andriamanitra envers nos enfants. eo anatrehan'ny zanatsika. Les enfants, ils retiennent beaucoup ce qu'ils voient. Ny ankizy dia matetika mora mitazona an'ireo zavatra hitany masony plutôt que ce qu'ils entendent. noho ny zavatra ren'ny sofiny. D'où l'importance pour chacun de nous d'être des modèles dans les foyers où le Seigneur nous a placés. Izay mazava-dehibe amin'ny ray aman-dreny antsika napetraky ny tompo eo anivony ankonana.
Ces enfants, ce n'est pas notre propriété privée. Reo zanakitsika reo a dia tsy fananantsika manokany reo. Nous n'avons pas tous les droits sur ces enfants. Tsy manana zo rehetra isika eo anivon'ireo zaza ireo. Ces enfants, c'est un don du Seigneur. Fa fanomezana avy amin'ny tompo ireo zaza ireo. C'est le Seigneur qui nous les a donnés. Ny tompo no nanome antsika azy ireny. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur pour ces enfants. Ary mbola hampamoahana eo anatrehan'ny tompontsika manoloana an'ireo zaza ireo. Si nous les écrasons, Raha toka hitsakitsahantsika izy ireo ils deviendront rebelles. dia ho lasa mpanohitra ihany koa izy. On ne doit pas leur donner tort parce qu'ils sont devenus rebelles. Tsy tokony hanome tsiny azy ireo tsika satria hoe lasa nikioma izy na nanohatra. Mais nous avons besoin de regarder comment est-ce que nous les avons éduqués. Fa isika no mila mijery ny tenantsika hoe ohatrany ahoana ny nanabeazantsika azy ireo. C'est-à-dire, Diako zany nous avons besoin de regarder comment est-ce que nous-mêmes nous nous comportons envers ces enfants, zany hoe mila mijery ny tenantsika zany tsika hoe à éduquer nos enfants. anampy atsika anabeazantsika ny zanakitsika. Amen. Amen. Nous allons revenir dans Colossiens. Bon, je pense que je vais passer. Voilà, peut-être c'est quand même assez clair par rapport à nos relations dans nos maisons. Mino fa efa mazava ihany angamba izay manoloana ny fifandraisantsika ho an'nivon'ny tokantrano. L'autorité que le Père a besoin d'exercer, Ny fahefana izay mila ampiarin'ny ray mpianakaviana qu'elle n'est pas charnelle. aoka ny tsy ho ara-nofo zany. Un père n'a pas besoin de crier pour se faire respecter. Ny ray mpianakaviana tsy voatery tabataba zay vao ampanaiko hoe ampanaiky ny hafa mba hanaja azy. Un père n'a pas besoin de dire « Je suis le papa ». Tsy afa-tsy voatery teny ray mpianakaviana hoe zany dadato hoe. Hein? Ça se ressent, Fa tokony tsapa ho azy zany. ça se voit. Tokony hita tazana. Vous savez, c'est bête, mais vous savez, j'ai un chien à la maison. Hitanareo ohatrany hoe mampiomehy fa manana alika ao an-trano a. Et ce chien, tout le monde lui parle. Ary io alika io a dia ny olona rehetra miresaka aminy. Ma femme, mes enfants, Ny vadiko a, ny zanako a, tout le monde donne des ordres. dia manome baiko. Mais il n'obéit pas toujours. Hein. Fa tsy voatery anaiko foana le alika. Tout le monde crie après le chien, Ary ny olona rehetra mitabataba amin'le alika. mais il n'obéit pas toujours. Fa tsy manaiko foana izy. Mais moi, je parle doucement Fa zany efa ny amin'ny teny moramora. et il obéit. Dia iny izy fa manaiky. Vous voyez, même le chien, il reconnaît l'autorité. Hitanareo fa na ny alika aza dia manaiky ohatry hoe matsapa an'ilay fahefana. Et tout le monde se demande, mais pourquoi toi, quand tu parles, il obéit? Dia ny olona rehetra miteny fa manina rehefa ianao miteny dia tonga dia manao izy. Tout le monde lui dit, sors, 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 et il ne sort pas. Ny rehetrarehetra zao miteny anazy mivoaka voaka voaka tsy mivoaka izy. Moi, je lui dis tout simplement, sors. Et il sort. Fa zany efa miteny aminazy fotsiny hoe voaka dia tonga dia mivoaka izy. Qu'est-ce que je veux dire par là? Inona moa no tiako hatongavana amin'izany? C'est que l'autorité, ça se ressent. Hoe ny fahefana dia tsapy io. On n'a pas besoin de crier, de gronder. Tsy mila mitabataba isika, tsy mila mibedy isika. Sinon, c'est ta tension artérielle qui va monter, 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 et tu finiras à l'hôpital. Raha tsy zany dia mitositranao ihany koa rehefa mitabataba ianao hiakatra ny tositranao dia any amin'ny hôpitaly ny faranao. Nous avons besoin vraiment de manifester de l'amour. Fa mila maneho fitiavana marina tokoa isika. Amen. Amen. Et c'est l'amour qui change les gens. Ary ny fitiavana no manova ny olona. L'amour du Seigneur. Hein. Ny fitiavana ny tompo a. Amen. Amen. Nous allons terminer Amarana isika pour ce qui est de nos relations mahakasika ny fifandraisana eo amin'ny samitsika. en parlant de nos relations avec dans notre lieu de travail. Amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona eny anivon'ny toeram-piasantsika. Et nos relations avec tout le monde, Ary ny fifandraisantsika partout où nous sommes. amin'ny olona rehetra any amin'izay misy atsika. On va revenir dans Colossiens chapitre 3. Dao tsika hiverina ao amin'ny Kolosianina toko 3. Vous voyez, tout ça, c'est pas facile. Hein?
Hitanareo zany rehetrarehetra zany tsy voatery mora, mais c'est un point très important pour Fa- nous les enfants de Dieu. teboka tena lehibe tokoa ao antsika zanak'Andriamanitra. Colossiens chapitre 3, Kolosianina toko nous fahatelo allons relire le verset 22. dia averintsika vakina ny andininy faharoa amby roapolo. Serviteurs ou employés, obéissez en toutes choses à vos maîtres ou à vos employeurs selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ianareo Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. dia ny faharoa amby roapolo, ianareo mpanompo a na ianareo mpiasa manekeny tomponareo na ny mpampiasa anareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpilasitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo, ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo. Amen. Amen. Là, on parle de nos relations en tant qu'enfants de Dieu avec nos employeurs ou avec nos employés. Zany hoe miresakitsika zany a ny fifandraisantsika amin'ny mazanak'Andriamanitra atsika amin'ireo a mpampiasantsika na amin'ireo mpiara-miasa amintsika. Nous ne sommes pas seulement chrétiens à l'église, Tsika mantsy tsy hoe kristianina atao am-piangonana fotsiny, mais partout où nous sommes, même dans notre lieu de travail ou à l'école, fa na aiza misy atsika na ny anivon'ny toeram-piasana na amin'ny fianarana nous sommes chrétiens. dia kristianina foana Et isika. un chrétien, c'est quelqu'un qui est soumis, qui obéit. Ary ny atao hoe kristianina dia olona manaika, olona pakatoa. Dimanche dernier, on avait parlé de soumission même à l'injustice. Tamin'ny lahady tsika niresaka mahakasika ny fanekena ny tsy rariny. Nous pouvons travailler dans une société où il y a beaucoup d'injustice. Mety hoe miasa anatina orinasa anankiray tsika feno tsy rariny ao, feno tsy fahamarinana ao, Mais nous avons besoin d'être soumis. fa nantsona isika mba anaiky. C'est-à-dire, nous avons besoin de faire mourir la chair. Zany hoe mila mamono nofitsika zany tsika. Comment se soumettre dans l'injustice? Ahoana moa no ahafahantsika manaiky ao anatin'ny tsy rariny zany? Nous avons des droits Mananjo isika, et ces droits ne sont pas respectés. ary io zoantsika io mihitsy no tsintsinyavina. Tout le monde murmure. Monomonina ny olona rehetra. Allons-nous prendre des pancartes et faire la grève avec tout le monde Dia isika ihany koa ve zany amoaka pancarte dia higrevy miaraka amin'ny pour olona rehetra réclamer nos droits? ka hitaky ny zo atsika? Nous avons des droits. Ah, zay mananjo On va zay. réclamer les droits. Ary hitaky ny zo anay zay. Ou bien nous allons accepter d'être écrasés. Sa anaiky isika ho voahitsakitsaka. Je répète une chose que j'ai dite la semaine dernière, dimanche Amerina dernier. zavatra zay lazaiko tamin'ny herinandro aho a. Lorsque nous nous révoltons, Rehefa manohitra isika c'est parce que nous avions une attente sur une personne. dia satria isika matoa manohitra dia miandandra zavatra anankiray zany tany Et si amin'ny nous olona. n'avons pas reçu ce que nous espérions sur la personne, Ary raha vao tsy voaraintsika lay a zavatra nandrandraintsika tamin'ilay olona nous nous révoltons. dia iny tsika fa manohitra. Mais si notre confiance est dans le Seigneur, Fa raha ohatra ka mifitokisantsika rehetra ao amin'ny tompo, si nous croyons que notre vie et tout ce qui nous concerne, c'est entre les mains du Seigneur, raha ohatra ka mino isika hoe fiainantsika sy ny mombantsika rehetra eo am-pelantanan'ny tompo, on ne se laisse pas perturber par les situations. dia tsy anaiky voaelingelin'ny tranga misy isika. Parce que nous savons que notre Seigneur est sur le trône Satria fantatsika fa eo amin'ny fiandriana ny et qu'il tompontsika. a le dernier mot. Ary izy no manana ny teny farany, C'est lui qui décide de tout. izy no manapa-kevitra amin'ny zavatra Et rehetra. s'il permet une situation que nous n'apprécions pas, Ary raha mamela tranga anankiray miseho izy a nefa tsy araka ny eritreretintsika zany, c'est que cette situation va concourir pour notre bien. dia iny tranga niseho iny zany a dia hiara-iasa soa atsika. Amen. 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 Nous ne regardons pas les gens. Tsika tsy mijery olona, Nous ne regardons pas l'homme tsika tsy mijery olombelona, parce que nous serons toujours déçus. satria ho diso fanantenana Mais foana tsika raha notre izany. regard est fixé sur le Seigneur. Fa ny fijerintsika dia mibanjina any amin'ny tompo.
Amen. Amen. Donc, si je suis employé dans une société, Noho izany aho raha mpiasa anatina orinasa anankiray je me soumets. dia manaiky aho. Je me soumets en toutes choses. Manaiky amin'ny zavatra rehetra aho. Si je ne me soumets pas à cause de mon patron, Raha ohatra ka tsy manaiky aho noho ny mpampiasa na ny patron, je me soumets à cause du Seigneur. dia raha tsy no patron zany anekeko dia manaiky noho ny amin'ny tompo Je aho. me soumets à cause du Seigneur qui m'a dit de me soumettre envers mon employeur. Manaiky ny tompo ny tompo izay nilaza aho hoe mila manaiky ny mpampiasa ahy aho. Je me soumets au Seigneur qui m'a dit de servir de bon cœur. Ny manaiky an'ilay tompo izay niteny tamiko hoe mila manompo amin'ny fo madio. Le Seigneur qui m'a dit de servir dans la crainte du Seigneur. Ilay tompo izay niteny tamiko hoe manompo ianao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra. Ce n'est pas seulement dans notre dans le service pour le Seigneur que nous avons besoin de craindre le Seigneur, Isika zany tsy ao anatin'ny fanompoana amin'ny tompo ihany nantsoina atahotra ny tompo. mais partout où nous sommes, Fa na aiza na aiza toerana misy dans atsika, notre travail séculier, ao anatin'ny asa nous avons andavanandrom-piainantsika besoin de nous soumettre dia mila manaiky isika à cause du Seigneur. noho ny amin'ny tompo. C'est ce que nous dit la parole. Zay anie ny olazain'ny Et de faire tenan'Andriamanitra. toutes choses, Ka hanao ny zavatra rehetra, comme le verset 23, comme pour le Seigneur. hanao ny zavatra rehetra tahaka no an'ny tompo. Ce n'est pas parce que, non, ça c'est pas servir le Seigneur, donc je fais n'importe quoi. Hoe ty tsy resaka fanompoana ny tompo ty dikan'izany atokotoko foana ty zavatra Ou ty. parce que le patron ne me voit pas, donc je fais n'importe quoi. Na hoe za tsy hita amin'ny patronko fa tsisy mahita fa atokotoko foana ty. Notre patron, c'est le Seigneur. Fa ny tena patron antsika dia ny tompo. Et il nous voit. Ary izy mahita Il tsika. voit tout ce que nous faisons. Hita ny ataontsika rehetra. Donc, dans notre lieu de travail, Noho izany eny anivon'ny toeram-piasantsika, lorsque nous servons, rehefa manompo isika, que le patron nous voit ou pas, na hita amin'ny patron antsika na qu'il y ait tsika des caméras de surveillance ou pas, na misy caméra de surveillance na tsy, les yeux du Seigneur nous regardent. dia mason'ny tompo mahita atsika. Et les caméras du Seigneur, Ary ny caméra ny tompo ils voient notre cœur. dia mahita ny fotsika mihitsy. Donc, nous ne pouvons pas faire semblant. Noho izany tsika tsy afaka mody manao. Vous voyez jusqu'où va la soumission. Hitanareo ve hoe atraiza ny alehan'ny fanekena. Nous faisons tout comme pour le Seigneur. Manao ny zavatra rehetra isika toy ny amin'ny tompo. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que la soumission Zay natonga ny laza hoe ny fanekena est un des traits caractéristiques des chrétiens. dia isan'ny toetra manamarika ny kristianina. Tout le monde ne peut pas se soumettre, Satria tsy ny olona rehetra ny mahay manaiky, seuls les enfants de Dieu, afa-tsy ireo zanak'Andriamanitra. toi et moi. Dia izao sy anao zany. Le dernier aspect Ny farany dans nos relations, farany any amin'izay lafin'ny fifandraisantsika nous zay. allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 Vakitsika ny Korintiana voalohany toko fahaenina à partir du verset 1. dia manomboka amin'ny andeny voalohany. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pour vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette terre? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns les autres. Pourquoi ne s'ouvriez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous
pas plutôt dépouiller. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez. voalohany ka hatreo amin'ny andinin'ny fahavalo misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo tsy fantatrareo va fa hitsara ny anjely isika maika fa izay zavatra momba izao fiainan'izao ko raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainan'izao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo mpitsara ampamenatra nareo no tenenako an'izany ay dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny ralahiny fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na ho tsarainy tsy mino aza ary ankehitriny dia klema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo nahoana ny tsy aleo maharitra ho ambakaina aza ianareo kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo azy Dans la vie, on peut avoir des problèmes. eo anivon'ny fiainana dia afaka mety hisolana mitranga Nous pouvons avoir des problèmes relationnels entre nous. mety manana ola mpifandraisantsika eo amin'ny samitsika Et la Bible nous enseigne à nous réconcilier les uns envers les autres ary ny baiboly dia niantso antsika mba hiavanantsika amin'ny samitsika et à nous réconcilier avec Dieu. ary hiavanantsika amin'Andriamanitra La Bible nous montre comment est-ce que nous avons besoin de nous comporter les uns envers les autres. ary ny baiboly ihany koa dia mampianatra antsika hoe manahoana tokony ahoana ny fitondrantenantsika eo anatrehan'ny tsirairay avy Pas seulement au niveau de l'Église, tsy eo anivon'ny fiangonana ihany a mais dans la société aussi. fa eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa À cause de la dureté de notre cœur, fa noho ny fahamafipontsika on peut ne pas accepter de se repentir. dia ndraindray isika ohatrany hoe tsy manaiky bebaka On peut vouloir défendre ses droits. afaka miaro ny zoantsika isika Et malheureusement, on peut finir par aller à la police fa ny tena mampalahelo sy mahonena indrindra mety tonga hatrany amin'ny fanatonana pôlisy isika pour réclamer ses droits. mba hitakitsika ny zoantsika Et la Bible nous dit que c'est vraiment une honte. ary ho ny baiboly amintsika hoe tena famenarana zany Qu'un enfant de Dieu hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra n'accepte pas de perdre. hoe zanak'Andriamanitra ianao nefa tsy manaiky ho faty antoka Il n'accepte pas de mourir. tsy manaiky ho faty Mais il s'attend amin'ny olona zay tsy mino reo olona zay tsy marina pour demander à un infidèle de régler son problème. mba angataka amin'ny tena famenarana Parce que nous ne ressemblons pas à notre Père. satria tsy manahaka ny endriky ny raitsika tokany amin'ny zoantsika isika Amen. amen Nous n'irons jamais voir les gens du monde pour régler nos problèmes. tsika tsy andeha hijery any reo olona eny amin'izao tontolo zao mihitsy mba hamany olantsika Parce qu'ils n'ont pas de l'autorité sur nous. satria izy ireny tsy manana fahefana amintsika Nous nous soumettons à eux tsika manaiky azy ireo parce que le Seigneur, notre Maître, nous a dit de nous soumettre. satria ny tompontsika ilay tompontsika no miteny tamintsika ho ila manaiky azy ireny isika Nous nous soumettons à eux à cause du Seigneur. manaiky azy ireny tsika noho ny amin'ny tompo Mais nos différends, fa mahasamy hafa azy nos problèmes, ny olantsika c'est pas avec eux que nous allons les régler. ny olantsika tsy any amin'azy ireny tsika no hikatsaka vaolana C'est dans le Seigneur. fa ao amin'ny tompo isika no mitady Parce que vaolana nous avons été mis à part par le Seigneur. satria isika dia natoka ny tompo Pour lui. ho azy Lisons à partir du le verset 7 et 8. ny tompo atsika ao amin'ny filazantsara Si quelqu'un te gifle à la joue droite, Raha donne-lui misy aussi la gauche. mamela ny takolaka ao ankavanana dia omeo azy koa ny avy Hein? sa tsy za On accepte de perdre. manaiky ho faty antoka isika Quelqu'un veut prendre ton manteau, mais laisse-lui prendre. moto Manteau. moto ok raha misy aka ny
raha misy hoe tena hoe angalatra ny fitafianao zany ny akanjonao mantoanao Hein? dia omeo azy. C'est ça un enfant de Dieu. Zay ne ny atao hoe zanak'Andriamanitra e. C'est ça le chemin que nous sommes appelés à suivre. Zay ne ny lalana ny antsona mba ho alehantsika e. Oui, c'est le chemin, mes frères et sœurs. Zay ny lalana raha lasianabavy a. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Tsika tsy tahaka ny olona rehetra Nous avons été mis à part par le Seigneur fa olona navahany tompo isika pour le ressembler. mba hanahaka azy. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Do hitsangantsika. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris quelque chose? Natakatra zavatra ve ianareo androany? Hein? Amen. Amen. C'est facile le chemin. Hein? Mora ve le lalana? Oui, voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, Zay na tonga ny tompo teny atsika ny si hoe quelqu'un veut me suivre, raha misy ta hanaraka ahy qu'il renonce à lui-même aoka izy andany et tenany qu'il se charge de sa croix. dia hitondra ny azo fijaliny Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, ary mila mandany tena atsika marina tokoa à isika renoncer nos droits tena mandany zo atsika et à nous charger de notre croix. ka hitondra atsika ny azo Pour passer fijalitsika ce chemin qui est resserré. mba ahafahantsika mandeha amin'ilay lalana miatery Plus nous avançons, arakaraka ny andro sotsika plus il est resserré. dia vao may metery le De plus lalana en plus resserré. metery hatrany Mais au bout, fa any amin'ny farany il any y a la victoire. dia misy fandresena. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Tompo. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te remercions Tompo misaotra anao izahay pour ta parole, ny amin'ny teninao, pour la révélation de ta parole, ny Seigneur. amin'ny fanambaran'ny teninao Tompo. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée dans notre vie. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny asa zay natomboka ao teo amin'ny Car nous fiainanay. savons que ce que tu as commencé, Seigneur, Satria fantatray fa zay rehetra natomboka ao tu vas l'achever. dia ianao ny amarana azy. Tu sais combien nous sommes faibles. Fantatrao fa maharefo izahay. Tu sais combien le chemin est difficile. Fantatrao Tompo fa tena sarotra ny lalana. Mais notre confiance se repose en toi, Seigneur. Fa ny fitokisanay Tompo dia ao aminao. Nous savons que tu es là pour nous aider Fantatray Tompo fa eo ianao hanampy dans anay nos faiblesses. eo anivon'ny fahalemenay. Et que tu nous tiens dans ta main, Seigneur, Ary ianao no miazona anay ao pour tananao pouvoir avancer. ahafahanay mandroso. Parfois, nous pouvons tomber, Seigneur, Indray zay mety lavo Tompo mais ta grâce est là pour nous relever, fa eo ny fahasoavanao pour continuer le anangananay chemin. ahafahanay manohy ny lalana. Seigneur, viens à notre aide, Tompo apio izahay parce que nous sommes imparfaits. satria tsy lavorary Nous ne izahay. sommes pas encore arrivés, Tsy mbola tanteraka mais izahay notre regard est fixé sur toi, fa ny Seigneur. masonay dia mibanjina anao Tompo. Merci, Jésus. Saotra Jesosy. Merci, Seigneur. Saotra Jesosy. Alléluia. Alléluia. Namakani
lalana tompo a mafantatro fa Andriamanitra mahatoky ianao, Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra raha niantso anay ianao dia efa nanomana zavatra tsara ho anay ianao. Tompo tena ampahirezo no lao amin'ity maraina ity, mety ao anatina mety faharerana Jesosy a, mety ketraka tompo fahatsangano Jesosy manoloana ny zavatra mety atrehany tsiraray avy. Vavakeo natrehanao zay androandro azy, satria mino fa eto ny fanahinao, eto ny fanahinao zay manangana, ianao no herina izy, ianao no tanjaka izy. Araka ny teninao ray hoe zay dia tahaka ny vilany tany Andriamanitra ray, dia ny alehibe ny hery dia ao aminao Andriamanitra. Ianao la hery hitsangana ny tsiraray avy, ianao la hery zay tena manohana ny tsiraray avy, manome fahasoavana ho an'ny tsiraray avy, ahafahana miatrika ny zavatra rehetrarehetra amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompo tena eo ny fahasoavanao zay ahidinao manokana, zay arotsakao manokana, zay ampitoherinao manokana, zay anangananao manokana amin'ny anara Jesosy. Alleluia. Misaotra Jesosy, misaotra ray. Alleluia. Fa eto ianao Tompo. Alleluia. Efa mikasika ianao Andriamanitra na tsiraray avy zay nanaraka mivantana eto ary Andriamanitra, fa miasa manokana ianao amin'ity maraina ity, mampahery ianao, maneho ny voninahitra ao manokana ianao. Alleluia. Misaotra Tompo. Ao anatin'izany toem-panahy zany no afahantsika indray a, andray ny fanasan'ny Tompo amin'ity maraina ity a. Dia mankasitraka antsika zay manaraka ny vantana, satria minao hoe nitahin'Andriamanitra manokana sika tao anatin'izay fotoana izay a, dia manasa sika hatrany hanaraka anay a, isaky ny alahady tahaka an'izao. Anatin'izany toem-panahy zany na fa